miary a hiditra mifandaratsika am'izao tsika zao a crevons l'abcès sur ty aza miala aloha vetivety any mafy loatra le ie dahoara zao a le resakytsika zany hoe aleo ranga vakina batsilana mihitsy hoe tsy hoe le fandarana batsilana andrana le misolitika ary akory fa vakina ambatolampy mihitsy hoe ty resaka hoe Frantsa sy Madagasikara ty. Tsisy zay tsy malala zany aloha zavatra tsy mila ampahafantarina intsony zany hoe Madagasikara dia zanatany frantsay. Tsy mila ampahafantarina zany fantatry ny rehetrarehetra zany na ny mpianatra any amin'ny taona fahadimy any Madagasikara aza dia mahalala zany. D'accord? Fa izao misy zavatra zay tena hoe ampidirina hainina zany a ampidirina ao anatin'le sain'le tanora sy le vahoaka malagasy. Ary anisany manakana fandrosoana izy io sy ny zavatra tokony hivoatra any amin'ny tokony alehany zany, tokony andehanana. Lasa aloha vetivety tompoko a, misy dossier manko lasa ngaray mihitsy no aseko hiteny azy manko. Tafaditoko ao. Aza miala tsika akaiza indray ary izy de lasa indray izy ato aloha ato le izy. Zay, io kale tsara le izy. Dia misy zavatra zany a hainina ampidirina ao anatin'le sain'le malagasy, ampidirina ao anatin'le sain'ny tanora malagasy ary tena le izy envie de manipuler zany. Dinio tsara anie raha misy malagasy ambonimbony manam-bola manan-karena tsy salama na hoe marary accidenté andeha hianatra no fianarana ambony anambady frantsay na hoe hianatra aty andafy aty na hoe hiditra hôpitaly aty andafy aty dia ny zavatra mitranga dia ny zanaky ny mpanana dia miala any Madagasikara, ny vadin'ny mpanana tsaboina tia Frantsa, ny mariazy ny mahitahita na samy gasy zato isan-jato ary rehetra mivady atao aty andafy satria maika ny azo nationalité, azo diplôma vazaha, mahazo fitsaboana frantsay. Zany rehetrarehetra zany tambatra ao anatin'ny fanasana vay, fandotoana
ny sainy malagasy. Tsy mazava loatra aminareo jusque le izy. Ny malagasy aprisian'ny mpanao politika, ny vahoaka malagasy mihitsy io zany a, aprisian'ny mpanao politika tsy ho tia frantsay. Nefa ry zalahy misolitika miaina ao anatin'le avantage zay meno ny frantsay azy. Misy amin'izy ireny no nationalité, misy amin'izy ireny no mipetraka aty Frantsa, dia ao ambadiky ny ordinateurany ao izy no manipulenao hoe la Frantsa mpanjanaka, lasa ny vazaha daholo ny harenatsika, petahany rehetra vazaha daholo ny aniny. C'est un fait qu'on ne peut pas nier ny resaka Îles Éparses. Entièrement d'accord pour la revendication Fleury Rakotmalala, mais loin de là à y mettre la haine. On peut négocier les choses avec fair play, avec réalisme, avec courtoisie, mais pas avec la haine. Nisy geste nataony De Gaulle tamin'izany andro. Nisy geste mihitsy tena nataony De Gaulle tamin'izany andro. Lasa izy nandray tanana ary mifamita-pihavanana tamin'ireto vao namono ny fireneny, nanjanaka ny fireneny tamin'ny première guerre, tamin'ny deuxième guerre. Mafy tamin'ny frantsay no niaritra an'izany, tsy nahita an'izany. Fa rehefa taty aoriana dia hita izy hoe De Gaulle avait raison. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Sans l'Allemagne et la France, l'Europe n'existe pas. Ben oui, sans l'Allemagne, encore moins, sans l'Allemagne et la France, l'Europe n'existe pas. Zany hoe misy mifezy historika zay tena tsy azonao lavina. Kanefa kosa misy ny zavatra hoe mivoatra mandeha makany amin'ny fivoarana tsy azonao tohaina koa. Tsy azonao tohaina zany hoe malagasy manambady frantsay zany, nalana vavy poera sady mizestery ody ho vavy tsy manambady an'izany atao hoe anjely latsaka tany. Ka na misy différence d'âge na 30 ans dia raikitra. Fihetsaram-belatsia zany zay. Fa le izy à la limite tsy fihetsaram-belatsia, fa raha raisinao au premier degré ohatran'izay dia fihetsaram-belatsia. Fa eto zany dia tena raiso ry malagasy ary raiso amin'ny tena plasiny mihitsy hoe misy ny fihetsaram-belatsia ary ianao manipulen'ny mpanao politika ho tsy tian'ny la Frantsa fa izy nefa misonanina misolitika amin'ny nationalité, amin'ny retraite sy ny karazany iainany aty Frantsa aty, mijoirany avantage rehetra izy. Misy koa mato zay. Misy le karazan'olona ohatran'izay, ianao no manipuleny. Manoratra ambadiny Facebook, ambadika amin'ny Facebook-nao izy, diniko anao tafiditra canal. Ino ianao mitondra pancarte amin'ny banderole plutôt. Dehors la France na ohatran'izany, dehors le vazaha. Tafiditra canal ianao. Fa ry zalahy manipuleny, marary ry zalahy nefany aty izy no tsabony. Aty izy no mitsabo teny.
Ampianatra ny zanany izy, alefany aty ny zanany. Diplômé aty ny zanany na ny sasany ara tsy navita akory. Laza mahavita mathématique appliqué hoe zao hoe nefa ary amin'ny rue de la Boétie ery ny quartier-ny. Zay le net club zay manko hoe cœur samba izy zay raha tsy diso. Any ny coin lery nefa lery milaza fa navita mathématique appliqué, mibandy rehetra mijery fa lery fe ny université aiza nanaovany lery an'izany e. Rehefa misy tsy mety eo Madagasikara, de ny frantsay ny diso, fa jamais les malagasy. Il y a la France derrière tout ça, hein. Il y a la France derrière tout ça, hein. Fa rehefa mety ny fifandraisana amin'ny frantsay, de le mpanao politika no miparady midehaka ery amin'ny devant ery, fa jamais les malagasy. Zany hoe enao zany ry malagasy, de alefany amin'ny lalana diso, ohatrany hoe zalahy zany makany amin'ny routiny aéroport ho aty a Frantsa, ianao mandeha makany amin'ny routiny Tsiafa na marotiny Tanimoro. Satria rehefa tsy mahita fandrosoana ianao, zay ny le bazin'izy. Rehefa tsy mahita mety amin'ny dralahy mihitsy hoe mangataka visa ianao vao tafavoaka io. Satria zalahy tsy mangataka visa izy, tsy milahatra izy ary maka visa, fa ny protocole amin'ny makany. De ianao taraiky. Mety amin'ny dralahy io ianao tsy misokatra io ny sainao malagasy. Fa varianao ianao, ao ianao, de jambo anao, de tsy fantatrao akory ny fandrosoana. Tsy fantatrao akory zany atao hoe ny olona nefa lasa any amin'ny stade lavitra be ry zalahy, tsika mbola eto variana après ny Andry Rajoelina. Aty an-dafy aty tsisy olona mitokana école zany. Tsisy olona mitokana mametraka première pierre na autoroute zany aty. Any aminao mbola misy an'izany, lasa izy mizesta, miparady de mitehaka daholo les imbéciles ino izy teo, paladin. Oui, de piso lelaka. Mitehaka amin'ny piso lelaka daholo. Ka tsy mihinan-kanina, tsy matavy be ohatran'ireny, tsy vondraka be ohatran'ny kisoa ohatran'ireny. Raha soa maromaka, raha tsy misy raha tsy hoe mivelona tao anatin'izany atao régime. Sy nanenjika vady mpanankarena. Hita ihany ny tombohan'izany boikely zany tao amin'ny computer center, niasa tao amintsika ireny e. Tsy mahamenatra ny teny an'izany, niasa tao amintsika ireny. So ianao indray no ampianarina, hoe lozy ty. Fa inona lesa raha soa maromaka? De mino ve lafa ialany tokony ampianatra an'izany? Fa baraka Antananarivo. Olona ohatran'ireny mba gouverneur Antananarivo. On est tombé vraiment bien bas. Vraiment bien bas. Zany hoe ho gouverneur Antananarivo zany tompoko, tokony mba fantatra fototra. Mba mari-pototra. Fa tsy olona ton'le TAI. Eto ndrika. Mialatsiny a, andro lady androany. Il faut appeler un chat un chat. De lasa koa le vahoaka, dehors la France. On déteste les karana. Fa izy amin'ny mamorinasa betsaka zao ao Madagasikara. Ny orinasan'Andry Rajoelina même pas. On va dire 300 personnes, mais c'est déjà énorme. Ny karana ny mamorinasa betsaka indrindra ao Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Mais c'est grâce à qui koa? Tsy ny vahoaka malagasy a. Fa ampitondra fanjakana ihany no mifavoriser ny contrat sy ny zavatra omena an'ireo karana ireo. De apprécieny ianao tsy ho tian'le karana, izy atao ambadika mitango saosy amin'le karana.
Firifiry ny malagasy e. Miakatra any amin'ny 4e étage e. Consultante ao amin'izany orinasa zany ny tenanay e. Miakatra any amin'ny 4e étage ny sabotsy maraina maka saosy. Misy io. Ohatra ina ty nataony lahy ty. Mamangy fotsiny eo. Ohatra hoe ministre ve izy dia mamangy privé. Akama clérika. Tsy tononiko manko ny anarany fa efa mpanengavy mafy mihitsy. Izay fa tena mba tsy hanao intsony abaina fa petrapetraka miataka amin'izay fa tsy hanao oeraoera intsony. Andro sabotsy amin'ny 10 taona miakatra any amin'ny 4e étage. Oui. Ianao zany ampidiriny ery le malagasy io. Izy nefany izy manao roto makany vato, ianao manao roto ny Tanimora na Antsiafa. Fa tsy fahita fivoarana ianao nefa le fiainana miazakazaka be. Miakatra foana ny tahan'ny euro sy par rapport amin'ny ariary. Ny ariary milatsaka miletika any anaty lavaka. Hitanareo le sable mouvant reny. Ao anatin'le sable mouvant le malagasy no miaina. Dia izay tian'le mpanao politika ao anatin'io sable mouvant io no tsy pazany tady avotana. Fa ankoatran'izay tsy raharaha, tsy problema. Na ho faty eo ary. Ino kely mety tenin'ny Andry Rajoelina ty? Dia ahafahanareo matsapa hoe izy misolelaka amin'le vazaha. Ianao asiany taky ny Île Zépatra. Dia lasa koa ny tsisy saina rehetra mitaky ny Île Zépatra. Ny Andry Rajoelina riry sy nanana fotsiny. Tanao, ireo opposition ireo tsy tianao fa tanao izy mitaky ny Île Zépatra nefa zary mangina. Hoe manipulena anao. Absolument. Tsisy feo. Tsisy feo le izy le olona e. Laso. Azafady a. C'est la coopération sanitaire entre les pays, à la fois pour résoudre la technique. Kana ny lafiny ara-tsakafo sy fitsaboana ireo mponina any atsimo izay efa miaina na tsy fanjarian-tsakafo an-taonany maro. Nanamafy ny ezaka atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo taon'ny filoham-pirenena malagasy lahara-pahamehana ny fanampiana sy ny fijerena manokana ny lafiny ara-tsakafo sy fitsaboana ireo mponina any atsimo izay efa miaina na sakafo sy ny kenen'ny filoham-pirenena tamin'izany ary ny antso ny firenena hafa sy ny namany kontinanta afrikanina anohana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Afantaranareo hoe ianao manipule ny hiditra amin'ny anaty lavaka izy safosafon'le zavatra mitany. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je tiens particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix malgré les circonstances actuelles. Je tiens particulièrement à remercier. Parmi tant d'autres, zany amin'ny expression zay tena hoe atao hoe fisy le lafana amin'ny faladi kiraro le olona. Za tsy miteny hoe aza manao an'izany a. Za tsy miteny hoe ratsy koa zany a. Fa ny ratsy fampiasa zany amin'ny diplomatie mako raha teo tsaratsara endrika amin'le olona ianao. Satria za zany rehefa le
mihaona amin'ny olona le eny amin'ny sisin-dalandreny. Ahoana grand? De za koa tonga de mamaly hoe ahoana grand? Ahoana grand? Ahoana grand? Midika zay raha manao ianao hoe ahoana grand? Tena mba tsy pazikely ihany aloha fa valaka ny bandy. De ohatran'izay mihitsy exactement nataon'ity Andry Rajoelina ity fa sous une autre forme. Ahafahantsika malala hoe ry zalahy zany misolelako ao anatin'izy rehefa kely izy. Satria je tiens particulièrement à remercier ozy izy. Midikan'io angataka zavatra izy aoriana amin'le frappy. Tsy un gars qui nous fout la honte. Angataka le ry nefany mizeste izy manao stadina 75 millions de dollars tsy. Manao terrain izy ary, manao hanina izy ary, ataon'ity zavatra des infrastructures qui contribuent, qui sont loin de contribuer à ce qu'on appelle l'investissement. Investissement au sens de développement du terme. Tsy micontribue am'le développement akory le zavatra ataon'le ry. Io koa moa zany misy hoe ny ekipa mako ration maromaro ihany voateny eto. Efa andeha ho beririka koa anankiray. Ny ekipa manao travaux de io no zavatra ataony mpivarotra automobile. Panao spéculation. De zay fa jamais zany hoe investissement intelligent. Oui. C'est sady générateur et créateur d'emplois durables et pérennes. Tsy fatany zany. Fa zay no ataony. Angataka l'izy ho rehefa avy eo. De tokafan'le olona particulièrement. Ahoana grand? Rehefa izy manao an'izay grand zay, tena mba tsy pasikely aloha grand fa tena mamay be ny tanàna. Mamay be ahoana ry zandro? Mamay be ry grand ny tanàna, tsy miditra amin'ny vola, tsy mandeha niasa. De ohatran'izay koa ty. Ahoana grand Macron? Mamay be ny tanàna. Tena anonana any amin'ny sud grand. Tsisy misakafo any amin'ny sud. Izay ty ataon'le rangahy ty. Ty ataon'ity boy kely ty. De mieritreritra ny grand hoe fa ahoana ry zany revin'le ry zany? Za raha mbola inona moa ty tomobile tengenan'ny Macron? Avantime. Avantime angambany izy iny, le tomobile tengenany. Mbola hitako tamin'ny armistice teo, Avantime no tengenany. Fa nen'le bandy kely ty Cadillac. Ny Avantime angamba ny vidin'ny Avantime. Ny vidin'ny Cadillac angambany. Avantime manan-kefatra. Le Avantime man'ny Emmanuel Macron, lefa nampiasainy dralahy teo ihany. Ah ben oui. Cadillac ny Andry Rajoelina. Mova tsy Andry Rajoelina indray ny mpanan-karena noho izany atao président de la France. Montre anaovan'ny Andry Rajoelina, mba jereo hoe iny montre an'iny andana tsy consulte eo. Ny valeur an'iny rehefa avy eo fa vous allez voir. Tiako tenenina aminareo hoe ry zalahy misolelaka aty, ianao ampidiny. De zao zavatra teneniko anareo. Mba antanio malagasy iny. Mba antanino io malagasy io. Raha ianao fa mena nationalité ery française am'izao. Ry Norbert. Raisiko izy Norbert, mety amiko tsara zany. Raha ianao vera Libe mena nationalité française am'izao, ohatray asiko zany izy. Tsy mijanona eto fa nepitsinina le mangataka rapatriement. Zany hoe fantatry ny olona zany le valeur an'le nationalité. Rehefa tena dinihana zany le malagasy, de miaspirer an'le relation koa hoe tena
tsara tokony apetraka tsara le relation dia mitondra any amin'ny zavatra positif fa tsy hoe zahay ampiadina amin'reto dia zalamilamima rehefa avy eo ary taniny amin'ny mahatonga an'le varavarana midy anisany dia no nikabaran'le ria toizatsika tena azavaiko aminareo hoe il faut qu'on crève cet abcès une bonne fois pour toutes. Rehefa voadon'ny Madagasikara dia miazakazaka amin'ny la Frantsa. Ity zavatra ity tompoko forum de Paris sur la paix. On parle de la paix fa tsy hoe zay mila vonjy zay fa tena mangataka an'izao tontolo izao ampio zay. Fa matoa ao anatin'ity zavatra ity le ry no miteny an'izany dit s'adresse à la France. Peut-être éventuellement Bruxelles koa, Belgique zany, Maroc koa éventuellement. Fa dans tous les cas rehefa mamay migenona ho ny mpanodina tourniquet zay dia fantatra la Frantsa. Fa rehefa tsy mamay migenona dia lasa makany Chine, lasa makany Hong Kong, lasa makany reo moka ny tena fandehanan'le ry ny fiaingany biziny Dubai. Re malagasy malalako mahay izy ianao mandinika, mahay izy ianao ny olona manao partenaire positif tafavoaka fa maninona ianao tsy tafavoaka. Mbola averiko ihany ny fitarainana ty ataon'ilay Andry Rajoelina ity dia amin'ny la Frantsa izy mitaraina satria fantany pertinemment fa mihaino ao anatin'ny forum koa ngai Emmanuel Macron. D'avoir toizatsika. Actuelle. Madagascar se réjouit d'y participer. Madagascar se réjouit d'y participer. Se réjouit d'y participer. C'est qu'un t-shirt en français ou comme l'Enleri. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je tiens particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Pour ce faire, nous suggérons de renforcer la coopération sanitaire entre les pays, à la fois pour résoudre la crise actuelle, mais aussi pour être capable d'affronter d'éventuelles épidémies. Donner un élan décisif en faveur du financement du redémarrage économique et le renforcement des systèmes sociaux. Les financements à venir, pour qu'ils soient optimaux, doivent être adaptés aux défis et besoins de chaque pays. Nos actions doivent surtout se concentrer sur l'humain, axées sur l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et assurer également un accès équitable à leurs besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité. La solidarité et la coopération sont primordiales. Ensemble, reconstruisons ce monde pour qu'il soit plus juste, plus équitable et plus inclusif. Nisy ny fandraisana anjara fitenenana nataon'ny filoha sady tompon-daka amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tao amin'ny sokajy panel sécurité alimentaire nandritra ny hetsika Paris Peace Forum na ny le Forum de Paris sur la paix andian'ny fahatelo tamin'ny alalan'ny visioconférence ao Mali. Tanterahana ao Paris France ny hetsika sainginoa ny fisian'ny aretina Covid-19 natao tamin'ny alalan'ny visioconférence sy plateforme digitale mba ahafahan'ireo mpitondra fanjakana mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ireo mpandray anjara samihafa manaraka sy miaina ny hetsika.
Mifantoka kokoa amin'ny fiatrian'izao tontolo izao ny varanaretina COVID-19 sy ny vokatra izany ary ny tetikady iraisan'ny firenena rehetra hiarenana aorian'ny valanaretina no ifotoran'ny hetsika amin'ny taona ity. Fanazovana ny fanisakitsanan'ny zon'olombelona tao Zay. Ary amin'ilay voalohany izy no tena nilaza an'ilay fangatahana hoe APU zay fa SOS ity. Tao anatin'ny forum izy nangataka an'izay. Ho amaranako amin'ity tantasika ity dia zao ny zavatra lazaiko antsika hoe tsy mahadiso no mangataka sy mitaky ny fananantsika hoe atsika ny Îles Éparses. Tsy olana mihitsy zany, tsy olana amin'ny olona zany. Mitaky ny fampodiana ny œuvre d'art na ny reto le d'art classique zany tamin'le nalain'ny frantsay tamin'ny ady tamin'ny fanjanahana. Tsy olana akory zany. Fa à partir du moment anao mametraka haine ao anatin'ilay zavatra. Satria anao manipuler na ohatra ianao manana intérêt quelconque dia fadio zay zavatra io. Fa manjary ianao no tafiditra canal, ny olona mandray noty fotsiny dia rehefa mandeha ny ho avy ianao any aoriana any, mety handeha ny zafikelinao, mety handeha ny zanakao. Ilay zanakao manjary mizaka amin'ny mafy kanefa ny ianao no nanao ny tsy mety. Tsy menace zany zavatra ataoko zany fa zavatra miseho zany. Zavatra miseho zany ary zava-misy zany. Raha tsy matoky an'izany nareo mba anontany ihany pasteur Mayol hoe marina ve fa ianao tsy meno ny frantsay visa mihitsy. Ty misy tenin'Andriamanitra kely fampizarako amintsika alohan'ny andefasako hira mba ino kely ary le toniny. Énormément de choses à dire sur la grâce de Dieu, déjà par le fait que c'est par la grâce, cette grâce de Dieu, cette faveur imméritée de notre Dieu, c'est par elle que je suis sauvé. C'est pas par les œuvres. C'est pas par tout ce que je fais de bien. Ce n'est pas par mon observation des commandements du Seigneur, mais c'est par la grâce. Entsika tsara ngam'izay averiko kely satria hanatra ho an'ny rehetrarehetra zany. Raha ohatra hoe ianao tsy matokitoky an'Andriamanitra sy tsy mino an'Andriamanitra, aza miaraka aminay eto. Raha ohatra ianao anadlabatra zay fotsiny fa ino aloha zany. Énormément de choses à dire sur la grâce de Dieu, déjà par le fait que c'est par la grâce, cette grâce de Dieu, cette faveur imméritée de notre Dieu, c'est par elle que je suis sauvé. C'est pas par les œuvres. C'est pas par tout ce que je fais de bien. Ce n'est pas par mon observation des commandements du Seigneur, mais c'est par la grâce. Et la grâce de Dieu est infinie. Elle est agissante. Et bien sûr, si j'ai pas spécial, j'ai dit simplement quand on m'a demandé de prêcher. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à s'émerveiller. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Mon cœur t'appelle, que j'entende dans mon jardin, l'hiver s'en est allé,
Viens, je t'aimerai. Mais viens-toi mon ami, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens le temps des chansons et des je t'aime. Entends ce chant d'amour, pour toi s'élève. Mon cœur t'appelle, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères. L'amour d'un Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève. Voici l'amour qui jamais ne s'achève. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Natacha Saint-Pierre esa manko ilay izy dia nahirana manonona azy. Bon, iresaka momba ny gouvernance, mode de gouvernance à deux vitesses tsika. Nataoko fampidirana teo ilay resaka momba ny any atsimo dia milaza miara-mahita isika zany hoe misy ny fiangarana maromaro anatin'ny fitondranan'ny firenena io. Ary tena misy. Ianao moa zany aloha raha maheno an'ity le Jean-Éric Rakotarsou dia non seulement les bandits sady tsy crédible, en plus les bandits, ianao zany mba mieritreritra hoe ahoana ary ty bandy ty? Inarany tena reviny ty bandy ty, tena ohatran'ny tena tonga saina ianao mijery an'le ry. Ary lasalasa saina ianao hoe
bandy ity ve tsy mbo misy olona mba afaka miteny azy na mivadiny ary hoe dada maina loatra mimolotra ao fa tokony asiana labelo jery ka tsy manoroka azy le vadiny de possible tsy tany vadiny le izy. Ils n'ont plus l'habitude de s'embrasser parce que makafoko le ry masison'ny politika masison'ny langy kanika maina molotra tsisy mpanoroka amin'ny olona na izy ara tsy mba manao molony ohatran'izay akory azitsika jereo le interview farany iny maina molotra le bandy inara mahatonga ny tiako ty maina molotra parenthèse any iny san'le ry no miteny hoe izay koa ny hoe tsy manam-bola ozy izy ry zalahy amin'ny ACC zany kanefa zay miasa ka hoana moa narany tsy hiasako zavatra nareo vokovolo vola mandeha budget any amin'ny fanjakana tonga de raisinareo tolo-bototra tao amin'ny mamosakosy entinao amin'ny isa-tokantrano oui tsy mila budget nareo gestery lereo tsy kilalaon-jazany hoe ny fitantanana firenena rangaty ngia zao ny zazandrindreo ngia ny zazandrindreo izany tsy fitahandraka ao anatin'ny firenena vahoaka firy-tapitisa ny fitahandraka de rangandray no mizery tao hoe tsy kilalaon-tsa tsy resa-drasany ny fitondrana firenena nisy le zao ty zany tena hoe zay zany le terme amity le fanjakany andra radiolité tsy resa-draza ny fitondrana firenena rehefa niresaka an'izay teo de ohatrany mandinika ohatrany marina ihany le tenyle Jean-Éric Rakotaorsoa le izy zany tena fantehany zao raha ohatra tsika neno ny andra radiolina teo de ny zavatra tsy vitan'ny rehetrarehetra ao Madagasikara ny resahana pour qu'il soit un pays plus juste, une nation, relation plus juste et équitable. Misy an'izany fe ao Madagasikara. Monde justice miady amin'izany, mametraka an'izany. Ny filohan'ny monde justice indray de avy niendrehana ho gadray. Ohatra marina le tenin'ny Jean-Éric Rakotaorsoa fa miala tsiny ay tokoa moa misy zaza migouverner amin'ny Madagasikara nga iandro radiolina zaza vao 5 taona sa 12 taona ary ohatrany tsy mandainga ragaha ary eo manko le hoe mila mandinika tsara rehefa mihaino tenin'ny olona tsy resa-draza ozy izy na kilalaon-tsaza aika izy ty zany il voulait s'adresser à andro radiolina ay mahakarary be zany andray tena nitifirin'ny Jean-Éric Rakotaorsoa ianao tamin'iny fa nahoana mihitsy zay ACC ozy satria izy manararoatra zany amin'le revendication nationale kay raha mandeha eo ny revendication nationale ozy izy mety ho very ihany koa zay aloha tonga de ararotina koa ny atsika zalahy tsy senahany tsy mahazo vola fa zay koa izy tsy resa-draza ny raharam-pirenena kanjokay moa ny andro radiolina le zaza tena azafady fadiniko miala tsiny indrindra fadiniko Jean-Éric Rakotaorsoa andefasako labelo avec goût de fraise rangahy fa misaotra andrangah aloha na samy teny an'izay merci beaucoup mon ami non mon ennemi za tsy tia andrangah aloha ninino lazay tsy ho namako mihitsy rangahy fa naizana drano misaotra fa rangahy rery zao no nahavitany teny hoe tsy resa-draza ny raharam-pirenena ay tokoa moa misy amin'ny andro radiolina
zaza indrindra ao anatin'le fitondranan'le firenena. Saotranao. Adeo vitesy le fitondran'ny Andry Rajoelina satria izao. Raha ho lany i Andry Rajoelina, ary inona no nahalany ny Andry Rajoelina tamin'ny fitondranany tamin'ny fandehan'ny raharaha dia noho ny vato avy any atsimo. Quelque chose zany ny forme. Nananao inona idéal sao, nananao inona tany dia lany Andry Rajoelina. Koa zany. Idéal sao zany. Inona nataony Cousin dia lany Andry Rajoelina ary tsisy ady hevitra zay. Ary ny avy any atsimo no nampatonga ny Andry Rajoelina ho lany tompoko. Ny vato avy any atsimo mivoaka ny gouvernement strapontin. Ny olona zany mba nanantena hoe tena mety Roberto Tinokanga mba mety ho premier ministre eo. Niady mafy an'izay le tiliara na mety hoe sy teny angambany. Na mety hoe olona avy any atsimo e, tena hoe Dorza, mety hoe Camille Vital nga. Avaria amin'ny contraria ary amin'ny ilany ary mihitsy no nataony ary nitazominy satria voafatotry le bandy izy. Le bandy no navita amin'ny baolina tamin'ny fanodonana ny Alabato, ny compté double sy ny doublon, dia napetraka le bandy. Sarotra sorona io, tahandreo moa. Voaka daholo ny marina rehetra raha vao soronao tsy hay. Tanga dia mivoaka daholo. Strapontin nazony avy any atsimo. Première vitesse zay. Deuxième vitesse, nezahana mihitsy nametraka an'izany hoe ataovy zay tsy hifankatiavan'ny faritra iva ary hipetrahany enina amin'ny faritra iva, avy amin'ny faritra iva ho andravalo. Tafapetraka zany. Rehefa tonga ny gouvernement tsisy beau bleu tao anatin'ny fitondrana. Tsisy beau bleu. Porté disparu ny beau bleu, lasa musée. Fa raha mba te hahita beau bleu ianao dia any anatin'ny rehetra manao solomaso mainty dia mba hividanana costard dia le mihazakazaka miaro amin'ny automobile, zany hoe garde du corps. Any ianao mahita beau bleu. Nefany firy ny beau bleu afaka mitondra fanjakana ao Madagasikara? Maro. Maro. Afaka manao appel amina zanaka beau bleu tafita any États-Unis, any Washington, any New York, any amin'ny État Michigan. Michigan na ozy le akama zay. Tsy hitako zany ny beau bleu porté disparu. Zany hoe le ry zany zay manampy azy rehetra tsy pahany any amin'ny ambavafony. Satria tsy afaka bakony le mondeny dia soi-disant hoe mondeny madio lamba sy ny lotra. Ozy ny Norberg zay, tsalo ny dikany lotra raha tsy mahay. Mondeny madio lamba sy ny lotra ary mipetatranga dia mazava ho azy raha porté disparu ary mba
malamalama volo ohatra ny zandry tiany ka no mba mena posta satria iny tsy azo elana. Anisan'ny navita tany amin'izany faritra atsimo. Fa raha vato amin'le hoe beau bleu tsy tafa, tsy tafa. Deuxième vitesse zay atao amin'le fanavahana. Ny député ataviziny mena ny ty saosy rehetra ty satria atahorana. Ny sénateur vonono ho faty ary tsy mena budget. Fa rehetra midénigré ny arivo rakoto vao no tolorana budget any avoloha isak'izay mangataka. Mazava be zany ry vahoaka. Vitesy fahatelo zay. Vitesy faefatra. Ianao manko rehefa mandeha mafy ampidir amin'izay ny quatrième tapitra tsy tapitra akory tapitra ny quatrième miditra cinquième mandeha amin'ny virage rétrograde quatrième. Quatrième io zany ny tena vitesy tsara indrindra ary tena fampiasa indrindra ho an'ny olona mahay mitondra tomobile mandeha lavitra zany. Raha mahay mijaozo frein tsara ianao, mahay mijaozo vitesy tsara ianao, tsy mila frein zany. Miditra quatrième ianao anaty virage, latsaka tsara surtout diesel ianaro anie zay. Zay no mahatonga an'le vahoaka malagasy hoe vitesy quatrième. Asaingy zao ity vitesy quatrième amin'ny andro radio ity no ratsy indrindra satria le Cadillac vitesy automatique. De tsy mahafantatra akory ianao quatrième zany sa troisième sa iny. Io no ratsy indrindra. Ary mekapoko ianao raha tsy mahay milalao an'io. Inona no tiako tenena? Misy vahoaka vitsivitsy zay mapara zany tsy mihoatra ny 3% ny vahoaka malagasy zany e. Même pas fa betsaka zany. Efa betsaka zany 3% zany. Na 1% rehefa betsaka. Inona ny zavatra mitranga? Ireo le 1% ireo mahazo privilège. Alefa miasa any amin'ny ambasady. Ny sasany tsy manana diplôma ho DG akory de DG ny analogy. Alefa ho conseiller any amin'ny ambasady. Alefa directeur any amin'ny ministère. Sao de malala ramatoa. Tsy manana diplôma akory ty na ny rarara. Mety coiffure angambany. Certificat fa de directeur io. Any amin'ny enseignement secondaire any amin'ny INESEB zany. Tsy haiko intsony ny anarany manko zao. Tao amin'ny Paul Rabary taloha. Directeur io rangaty. Haiko tsara zany olo zany. Tsisy diplôme zany rangaty nandrara. Tena probablement mety BPC raha misy. Fa de directeur any amin'ny ministère any zany. Inamovible zany. Mbola iandro foana anio tsy maintsy ao izy. Oui. Misy zany le vahoaka 1% na 0,5% mahazo privilège rehetrarehetra. Fa manao réservation amin'ny Airmady tonga de ok ny billet. Io nareo hoe tsy azo lavina anio nareo. Ao fa tediavana place. Kita amin'ny romonana volona mihitsy. Fa ny vahoaka malagasy eto amin'ny ilany parallèlement ampahatrana. Ouais. Conteneran'ireto le 0,5%.
tsy mandoto any rehefa miditra fa ny conteneur an'le 99,5% mbola foy eo sao dia misy basy, foy eo sao misy dynamite, foy eo fa sao dia andramboly, foy eo fa sao dia amin'ny fleury. Tiako tenenina amintsika hoe ry malagasy ianao ne le ampahatrainy dia tsy kaopy akory ianao, tsy kaopy ianao fa ianao indray ary mifavorisehan'ilay izy. Ny sud jerena fotsiny ohatran'ny lamba miahy ary tsipatsipazana voakatsaka na taombomanga na taombongazo na vary amin'ny sobika dia manginy olo mandritra ny herinandro dia iverenana indray rehefa avy eo dia hita eo izay fandeha. Ohatran'izay le revy. Ny Sénat teo any rangahy io ka maninona raha ohatra hoe nalaina ny budget ny Sénat tsy nalaina koa ny député samy parlementaire. La haine, la haine, la haine. Ahoana moa izy MC Solar, quand tu sèmes le vent, tu ramasses le t'impose. Quand tu sèmes la haine, tu ramasses la guerre. Zay no ino izy teo ny fanohizana itoizantsika amin'ny resaka tsirabe. Indao tsika mandefa hira kely anankiray dia miditra amin'ny resaka tsirabe tsika. Ndao ary inona indray ny hira rehefatsika. Aleo tsika hiainao ny NRA, hiainao hiran'Andriamanitra ihany tsika. Lava loatra. Je peux vous permettre de lancer votre business dans les prochains jours. Je sais, ça peut paraître... Je peux vous permettre de lancer votre business dans les prochains jours. Je sais, ça peut paraître prétentieux, mais je le fais depuis plus de 10 ans avec... Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, se souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Comme divine, entrez tous fournaise. Dans ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour et c'est garder en soi-même un grand trésor en envase mortelle. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans mes cœurs. Piloter la charité me presse, car je te vois dans les âmes des sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. Je me
nos devises écrites sur ma voile. Vivre d'amour, quelle étrange folie du monde a cessé de chanter. Perdez par vos parfums votre vie, utilement sachez les employés. Des amants, ils font la solitude, cœur à cœur, qui dure la nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir venir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Vivre d'amour. Oui, vivre d'amour au Gigi. Vous ignoriez qu'on pouvait se faire payer? Au Gigi, Natacha Saint-Pierre. Canadiana moa izy io fa tsy haiko izy io na tia Frantsa mipetraka sao na aiza. Zao iresaka momba Antsirabe le zavatra action mantsika. Misy izy io tany amin'ny Fianarantsoa ary tena ny fianoana miaramila ny tanàna. Tsy indray mandeha antsika no miteny eto hoe ry vahoaka malagasy tsy ianao rery no vahoaka miatrika tafika izany eto ambonin'ny tany. Ny vahoaka sasany, vahoaka maro zany, rehefa ao anatin'izany atao hoe misy zavatra tsy zaka ataon'le fitondram-panjakana dia tonga dia miseho amin'ny fahatezerana ary miseho amin'ny fomba rehetra io na amin'ny fanampotehana. Zaho tsy mitarika hoe manaova an'izany azafady tsy zany. Tsy mitarika an'izany fa samy lehibe tsika, samy malala ny tokony ataony. Dia ny ohatra zao ny aty Frantsa dia tonga dia migrevy izy na grevy sectorielle io, zany hoe par secteur zany. Grevy ohatra ny avocat fa tsy mety aminy lalàna avocat. Grevy ny infirmiera sy ny infirmier fa mafy loatra ny asa, tsisy koa ny protection. Grevy ny taxi fa rehefa mitambatra izy dia nanome ny mai 68. Ny antsika mai non, oui c'est vrai. Ny antsika mai 72. Any amin'ireny hoe Colombie, Venezuela sy ny karazany eny tonga dia midina ny olona dia milefitra amin'ny fanjakana. Klasika be zany le hoe midina dia makeo amin'ny 13 mai. Rehefa misy zavatra matezitra anao tonga dia mivoay any an-dalambe daholo. Fa fanina ny tafika amin'izay fotoan'izay hoe aiza no hidirana, aiza no hidiana, aiza no enjehana rehefa mivoaka ny vahoaka. Ohatran'izay ny zavatra nitranga tao Antsirabe. Voadidina tao anaty vonina vahoaka. Zaho tsy teny hoe aman'hetsiny fa aman'arivony ireto gendarmerie na hoe moreg na tsy haiko ny fiantsoana azy. Izy indray no natahotra ka nanajantena niataka. Afatra aminareo tafika zany dia zao.
Tsy maintsy ho fantatry ny malagasy hoe izy nareo ny tena mpibaiko eo. Na miafina ao anatin'ny sary tava mainty ireny ara. Satria ne zay mba malala hoe izy aby nareo neo. Malala ne zay hoe izy e. Aiza le gofy boery no mipetraka, aiza ihany na mipetraka. Afatra ho tena ampiralaina ny tenenina an'ity hoe petra tsara ry zalahy. Petra tsara. Fa tsisy tika ny le indemnité mena tolo-bototra hoe 15 000, non, ny vata tafika aloha, ny vata tay aloha de 15 000 ariary. Tena marina zay vetivety fotsiny. Ny mivata tay 15 000 ariary. Ary ny anao ny sasany 250 000. Fa le tena tompon'ny baiko no mahazo hatrany amin'ny 1 million, mahazo hatrany amin'ny 5 millions. Satria ny vola mivoaka ndraindray tonga de likida le izy miala ary. Eo ty zarao an-dralahy. Oy. Raha tadidinareo le général nanipinipy seza mpitandrina teny amin'ny mausolée milamina tsara izy ane zao. Fa retirety manko le ry milamina tsara le ry saosy misy. Oy. Fa rehefa tonga ny tena hoe mandeha amin'izay ny ankety fa ahoana no nahafatrany ity pasteur ity. Rehefa tonga ny andro de eo amin'izay izy no tonga saina. Petra tsara nareo tafika ao. Tena mikoatra zay a. Mafy anie ny nahazo an'ngy Alahady Samuel zay mivoaka avy any anaty ala fanaony. Avy any anaty ala nga ny ray aman-dreny Lahady Samuel no mivoaka hoe tia nanolo tena. Noana. Efa tamin'le resaka Azalambo zany. Efa nitenenina hoe ajanony io manidy, manapoka pont sy manidy za tsy miteny hoe ny ray aman-dreny Lahady Samuel nanao an'izany a. Fa reny ry Narsona ireny, ministra Narsona zany, no nitarika nampiditry-olon-dehibe tamin'ny Kafoiazy tamin'ireny. Hoe ataovy ino de izy teo? Idina zany ny lalana rehetra makao Antananarivo, da amizay Antananarivo sahirana, tsisy lasantsy, tsisy ninona de lasa hoe contre Nravalomanana le vahoaka aveo. Tafiditra tao ampovoany le gendarmerie, le gendarme tao Antsirabe. Ary vahoaka tena opaque, compact, tsy opaque fa compact. Mifaneritery tomobile iny eraka raha ohatra mipirety ny vahoaka tao, potika tao. Fa vahoaka endry le izy. De niataka moramora ary misaotra n'ireo gendarme. Affecté indray zao le commandant gendarmerie ao Antsirabe, jereo tsara. Vous allez voir, ils vont l'affecter. Ny vahoaka ny basy, azadino zay. Azadino zay. Tsy ambakana Antsirabe, Antananarivo. Tsy ambakana Antsirabe, Antananarivo. Ndeza tsisy, raisy ny Apinga, raisy ny Adidy. Fa tsy zazakely takan'io, nandeha ibahambahana, sy baikobaiko amin'izany atao hoe Iarivo. Ilay Arivo lahy, tsy matindray andro. Tsy boikely takatakan'io, no andeha napotipotika sy nanimbanimba ny voninahitry ny fanjakana izay mipetraka, sy tokony mipetraka amin'ny toerana.
amin'izany atao hoe Madagasikara. Tsy boy kely ohatran'io no andeha hampanao ny tindaty ka tsy pazana vary toy ny akoho zay vao hihinana. Tsy boy kely ohatran'io no andeha hijoro ho mpananatra nefany fantatritsika ny zavatra atao. Misy mandeha amin'izay loha oly rangahy zay dirikaby any amin'ny ministera. Vainona aloha tena mba asiako rangahy ty fa tena mba mihotrodrano. Ataova fa tsy maninona fa ataovy mandeha amin'izay lohanao fotsiny ny asa. Vainona afaka roa vola. Vainona tena gravy ny ato vainona. Gravy amin'ny ahoana tena na budget raha tsisy vainona. Ole ty efa ahoana zany na budget ary vainona tsisy ato a. Ny any am-paosiny manaraka ko tsy midémissionné raha midémissionné tao avy eo izy tsy tonga dia any an-Tanimora no naovandralahana avy eo fa ahoana ho ka ato tonga dia tsindry bokotra avana hoe sy ny avy io raha sendra tsy eo le ministra dia mandalo amiko le izy asena sy ny avy ministra maika tsy tena hoe inona le izy fa manjary tonga dia fantatra lereo ny manjary tonga dia roahany eo le dirikaby resaka zavatra ngeda be, resaka zavatra tonga dia hoe tsisy procédure tsisy fanarahana procédure fa tonga dia atsy sy ny avy ministra tsisy fanazavana. Tonga dia maka référence avy any amin'ny primature tsy afaka mandà koa le SGA-ny dia tonga dia mandeha daholo ny rehetrarehetra dia vita. SGGG zany no teneniko. Ohatran'izany le izy. Anareo zay manana tokony hitarainana any amin'ireny ministera ireny alefa sy fa raisiko. Raisiko tsara dia ataoko mémoire dia avoakako ohatran'izay ny fomba famoahako azy fa raha anonona fotsiny azy hoe secteur ohatran'izao na secteur ohatran'izao tonga dia araka ny zalahy tonga dia voaroaka le banky. Azonareo tonga dia voaroaka le dirikaby fa ny budget tsisy. Mitsindrialiko mandeha any sy ny avy ty, sy ny avy ty, sy ny avy ty. Any io zavatra mitrango eto. Ka zao aiza ianao zany amin'izany. Basy ny vahoaka fa tsy hoe mitafika amin'ny basy. Rehefa tratrin'ilay mandeha izy ao anatin'izay tsy mety ataony eo miainga amin'ny vahoaka hoe ino dia tonga amin'izay mipatsa iray tsy mivava ary efa akaiky io. Efa akaiky io satria efa fantany matoa izy mamorona an'ireny lalàny ireny hoe tsy azo enjehana ny mpitondra fanjakana izay nametaka drafitr'asa ary tsy azo ravaina ny drafitr'asa amin'ny ery. Ahoana ny tiany tsy handravaina an'io collégien'ilay io? Ohatra izaho zao mihitsy no hitondra ny bulldozer handravana an'io voalohany mba tafiditra ao ny bulldozer. Azo. Tsy maintsy ravaina io. Aiza ny dépôt ametrahana amin'ny béton amin'io? Apetraka ery amin'ny parking-ny Viva. Zany tranobe amin'ny Viva zany CJ zany. Zany tranobe Oberivo zany miverina amin'ny fanjakana zany. Ataovy ny fanagonan-karena rehetra leroa. Fa ho avy ny fiovana CJ daholo. Sao mieritreritra sao dia ny gazety amin'izany andro any ny teny hoe ça se sorcière.
dia tadio fa akamany koa zany efa hitantsika eo ny fanaovana azy amin'ilay olo zay. Ampy zay ny demi mesure, ampy ny vahoaka no mindray zao na rezao ny vahoaka amin'ny mangataka. Hoy le raha naman'izay avy any Antsirabe rehefa nanao compte rendu izy. Monsieur Fleury tsy haiko na ianao aloha ny eo na iza na iza fa zao zay kosa tsy manaiky intsony. Ary zay ny resaky ny vahoaka tato ozy izy. Rehefa mody mandeha tongotra avy eo satria ny sasany zany misy tena hoe lavitra mihitsy tonga eo tamin'iny fihetsiketsehana iny. Misy hatrany Andranomanelatra zany tonga tao. Dia zao zany ny resaky ny olona zany ho anareo politika hoe tsisy tsony ny demi mesure fa tonga dia hoe arovo ny frontiera mba tsy ho tafatsaoka ireo bandy ireo. Rehefa raikitra zany ny wawawa tonga dia ny aviation civile no idirana voalohany ary raisina voalohany ahafahana manaraka ny fahatongavan'ny avion na ny avion hitsoaka. Averiko. Ny fahatongavan'ny avion na avion hitsoaka. Tonga dia midy ny territoire tsy misy mivoaka na ny iray aza. Zay ny sentiment an'ilay vahoaka tao Antsirabe. Ary miteny izy ary mitaraina izy hoe Monsieur Fleury, zany ny fangatahanay kapitainay aminao fa mba zarazarao amin'ny olona ho fantatry ny olona hoe surtout nareo Antananarivo manko ozy tsy maintsy ilozan'izay misy hoe kapitaine anankiray na roa any amin'ny aéroport any tonga dia mahatsapa-tena hoe tsy misy mahazo mivoaka ao. Fa eto aloha miaritra ny sazy zay tokony ho sazy ny rehetrarehetra nanao ny tsinety teto amin'ity firenena ity. Misy fitsarana tokony handeha maromaro eto na ny 7 février na ny lundi noir. Ao ary mbola ny teny 2010. Ohatran'ny noho zao hoe nisy faty olona moa tamin'iny nisy orolerony. Tsy misy fiky. Idio ny varavarana hoy ry zalahy. Zay ny sentiment ampitaiko aminareo sody. Dia rehefa ohatran'ireny manko kabary tsy valiana nataon'ny politika. Tsy omena tsiny les députés sénateurs tany. Mety tsy ho eny ny tenin'ny vahoaka. Fa neny vahoaka dia tsotra hoe ho avy zay e. Fa une condition, idio ny tanàna. Tsisy mahazo mivoaka eo. Dia efa nampitaiko izy zay. Tsy ny teli-kafatra zay. Mino afafaly angamba Antsirabe. Ary isaorako an'Antsirabe zay. Misaotra ihany koa amin'ireo député. Misaotra ihany koa amin'ireo sénateur. Misaotra ihany koa ny KMSI. Misaotra ihany koa amin'ilay plateforme taritin'nga Rakotovao. Izy moa naran'ilay rangahy fa adiniko azafady. Avereno amin'ny kely tokoa. Le MFM, sénateur MFM izy. Rakotovao Vazaha moa izy. Rakotovazaha. Izay angamba ny anaran'izy iny a. Misaotra ny zareo amin'ny fitariana ny tolony. Misaotra ny vahoaka malagasy ihany koa. Misaotra ny Antsirabe. Iresaka momba ny don sy ny fanomezana amin'ilay alefan'ny Madagasikara tsika rehefa avy eo fa defa hira kely fohy kely vetivety dia avy eo.
Azafadoko. Si demain l'euro s'effondre, déjà on disait que bon, on ne pouvait pas fermer les frontières sont aujourd'hui toutes fermées. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. Sad for me to have to make this announcement, but we have to shut down the plant. I know it's due to the current and ongoing. ಏನರ Every time I try to make it on my le resaka don dia araky ny tenentsika hoe mbola mandeha ihany ty azafady araky ny tenentsika hoe noho le confinement de sahirantsika menakavy ary manakaiky ihany nefa le volana Desambra manatera ho aho isaky ny zay toerana misy ny akama de anjara amin'ny akama no manatitra azy amin'ny toerana anankiray zay efa tena hoe toerana amelomana azy. Marina fa ao foana ao anatin'ny herinandro ilay anabavitsika ny Gambe, sekretera jeneralitsika amin'ny Monde Justice zany sy mpanolontsaina amin'ny akama. Azonareo atsona izy à tout moment hoe anatitra izay na ametraka izahay fa mba miangavy ere tompoko aza mandefa vola aty amiko fa tsy aty amiko le izy satria tsy arako na maka le izy any amin'ny postara de mbola ampitaina indray sy andefa le izy any Madagasikara tena tsy arako re tompoko mba tena mba hifona foa. Raha ohatra nareo tena voatereo tsy maintsy andefa de aleoko ny compteko ny menanareo de am'izay tonga de manao transfert any Madagasikara na tonga de hoe alefa any Madagasikara le izy amekolonareo tena mba miala tsiny indrindra re tompoko fa tsy hoe comprenez moi zany tena tsy tratrako eritrereto hoe vao mandefa Western Union anankiroa fotsiny nareo de fa filaharany indroa zay any amin'ny posta de nefa za isaky ny sabotsy vao afaka am'izany. Ny sabotsy koa nefa za mandray olona amin'ny fitaraina amin'ny olona de tena tsisy fotoana intsony zany am'le izy. Manjary le asantsika manjary taraiky de membotra
ka dia ametraka veloma amintsika menakavy a. Izay ny fandehany a, asa angamba ny tafita angamba ny efatra amin'izay. Efa mandray koa tsika amin'le resaka deuxième vague amin'le resaka fitoriana ka dia raisiny adidy sy nandraikitra re mandram-piona tompoko. Every time I try to make it on my own, every time I try to stay, I start to fall. And all those only roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, and when the friends I had were nowhere to be found. Misy fianakaviana mamanga dia tena tsy aritsy le fianakaviako tsony hoe tokony mba ianao zany tsy azo mihitsy anao tamin'ny filorefa dia tsy maintsy faranako izao ty a, ary misaotra antsika be dia be amin'ny zavatra rehetra. Gros bisous daholo, mandram-piona. Every time I try to stay, I start to fall. And all those only roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, and when the friends I had were nowhere to be found. Pour t'aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Merci. Va en paix au Jésus, dans la joie, dans l'amour. Sur ce, je vous dis au revoir. Allez, gros bisous de mandapena.